Fito kilometra miala ny tsenana Lakamisy ny Fianarivon, miana Avaratra no misy ny kominy fiadanana. Lalantany tsara no hita teo aloha, izay fototra-avitrasa nataon'ny vahoaka. Ny sitraka izany ny kominy fiadanana sy Mahireza. Ny fiara 404 sy ny 4L mpanangona vokatra no ny famehivezy tety. Lalaka be misy déviation ve? Ankehitriny anefa potika ny lalana noho ny fandalovan'ny fiara vaventin'ireo mpitrandraka izay niorina roa volana teo amin'ity tanàna iray antsoina hoe Sarobaratra ity. Tan'ity zany leny tamin'ny avany dia totry ity, dia avy eo tototra indray le lalana, dia le tany tamin'ny nitorana ny lalana indray atomindray manko le tamboly. Zay ny tena zavatra mampalahelo ahy mihitsy, ahoana ny tany nitotoranao le tambolin'olona, tena mampalahelo ahy mihitsy zay zavatra zay. Eto Resinoa miaraka amin'ny teratany malagasy vitsivitsy no monina nanao ny fitrandrahana vato raha ny voalazan'izy ireo. Tsy nisy anefa ny fampahafantarana ny asa nataon'izy ireo eto. Nefa raha ny sisiony resaka dia vato no trandrahana ety. Manahy anefa ny maro fa tsy izany no atao eto. Malaza mantsy fa misy volamena ity toerana ity raha ny lovatsofina napetraka ireo ray aman-dreny tany aloha. Tao anatin'ny roa volana natongavan'ireo mpitrandraka ireto potika ny lalana ny famoivozan'ny olona. Ny folona alefanao, firina alefanao, ny tomobila alefanao dia mitatra mivelatra le anana dia tonga dia hita aminareta moraty isaky ny mandeha le kamo dia savan'le tatatra foana. Zay ny asan'le totry le tambarika, zavatra totry le tambarika, totry le lalana, totry le tatatra. Ny fototra-avitrasa toy ny tetezana, ny tany trongisana fotsiny amin'izao ary feno atsanga sy ranotany ny tanimbary. Toy izany koa ireo tanim-boasary nampalaza ity faritra ity. Ity komina ity no mpamokatra voasary izay nampalaza an'Ambohijafy ka hamatsiana ny renivohitra. Ny trano manamorona ny lalana dia trihitritra noho ny godingodonan'ny fiara vaventy mitatitra izay entana tanterany. Trano amin'ny amoron'ny lalana eo dia lasa an'izao dohany. Zay koa ohatra mampalahelo zay. Ny rano fisotron'ireo mponina eny an-tsaha maloto sy tsy azo sotroina noho ny akora simika mivarina eny an-toerana. Efa nisy ny fangataham-panazavana nataon'ireo mponina tamin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongana fa tsy nandrenesam-peo izy ireo. Antony iray nahatonga ireo mponina nakatra-peo manoloana ny fasana sy teo amin'ny toeram-pitrandrahana ataon'ireo vahiny rehetra. Zava-tanisy aloha zany zao dia fisian'ireto Resinoa hoe trandrakato reto dia nitongitongisiny daholo ty lalana ity. Dia ohatran'izao mifampity an'ireny lalana ireny anampandeha tongotra izy tsy afaka nandeha tamin'io lalana intsony. Io lalana io raha vao mandeha ireny camion ireny nampandeha tongotra izy tonga dia mitady mikisaka miala. Io zany tsy nisaotisaoty zany fa tonga dia niaraka an'ireny fitaovana be engin, camion. Tsisy resaka tsy nisy hoe misaotisaoty fa taitry ny olona efa ahoana ireny camion ireny tsisy andehanana ny lalana fa rehefa mifanenana ireny raha tery ohatr'izao zany ny fanenan'ny sarety. Ny omby tsy afaky ny matahotra an'ireny ny omby raha mavesatry ny entana izy tsy ohatran'ny tsy vakian'oloha
Dia sarety raha mandeha fa andrasa fotsiny eo zany ianao zany dia ianao tsy maintsy mitady lalana ialana eo. Nay aloha zany dia hoe hitandraka vato izy nambarana lalana hono. Nefa raha araka ny zavatra misy eo toa takan'ity zany eo fa takany le vato ohatrany hajanony eo fa lozoany avy any ambany io vato. Ka le tany nataon'ny Ramble tamin'ilay lalana zao nisy an'ilay Orambe lasa ny tambarom-bahoaka namaky ny fambolem-bahoaka rehetra any. Toditry ny atsanga daholo zany le fambolen'olona. Simba mihitsy le fambolena manodidina n'ity lalana ity. Ary ity lalana ity dia hatramin'izay herintrandrom-pokon'olona manao an'ity lalana ity izay indroa isan-taona no manao tarisin'ny fokotany. Hitao ity fokotany mora rano ity. Tamin'ity dia mandeha ity izy zany tonga isin'io zavatra io ary tena fotaka be tsy afa manoatra mihitsy ny akamaroan'izy ity fa zao moa nareo mba sendra n'le mba tsy nisy orana ny tonga taty dia any atambarin'olona any ka mangataka fanjakana foibe izay tarisin'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina hijery akaiky an'ity zavatra ity fa mampalahelo ny tahaka izao. Ny tahatsaha aty efa maty mihitsy amin'ny fikarakarana fambolena fa dia varin'olona efa hiteraka izao dehibe no valana an'io rika io. Tsy any amin'ilay fototra hiedinan'le anaovany an'ilay zavatra ihany fa aty amin'ity lalovany rehetra ity miparapatonga ny fatra lakamisy ofenao rivo iny iarahana mahita lalana ny diavinareo mpanao gazeta dia fara-panjakana tanindrazanay tompoko ka malahelo ray tsy ilainay sinoa anjakazaka eto amin'ny taninay tompoko. Satria hitsanga sanatry menjera mbola afaka ifampisamana fa raha fasany tosisa menjera aiza natao le razaratanatiny reto zavatra reto any mba razana ray na roa fa roa arakaraka zany any tambary eo ambadika eo zao dia matototra dodolo avy zao zay zany ainanay voaka majinika manao atsavo mitondra fanjakana mihitsy fa tena manjakazaka be reto sinoa reto e ilasorona Fatimiranay io fara-panjakana tanindrazanay tompoko ka malahelo ray tsy ilainay sinoa anjakazaka eto amin'ny taninay tompoko. Anao tompoko ny anarako président Fram Ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny PP Morarano. Manana tany 1 hektara zany zay mifanilan'ity fitrandrahana vato ity dia fambolenay hazo izy io. Ary no fambolenay hazo hikajiana ny tontolo iainana dia manabetsaka mihitsy zany hoe ho totorandreo satria raha mipoaka le vato dia simba tokoa le zanakazo volenay eo dia zany mba hitarananay manam-pahefanany ambony any tompoko amin'ny tanin'ny sekoly 1 hektara io. Zay tompoko ny fitaranany soka tompoko. Eny tompoko Ranavimana Filibert no anarako vice président Fokotany Marianne. Raha manao an'izao zavatra izao reto ry zareo tranga manao an'izao zavatra hita maso zao dia tsy mba nandalo raha nampandriakory teo amin'ny faritry ny Fokotany Marianne nefa ny tany eo anivon'ny Fokotany Marianne zao toeran'izao ka dia nanao anay fokotany madinika tsinitsinina kory ry zareo ary tsy mba nisy zavatra fampiheverana na fampirarahina kory ka tamin'ny Fokotany Marianne fa dia manao dido fotsiny ry zareo araky ny fahaizany sy ny sainy sy ny eritreritany ka dia tsy eky anay tanteraka tompoko ny zavatra zay ataony eto satria manimba ny tontolo iainana ary ny zanaka madinika izy zao any am-pianarana dia ahina be ny any satria na ny lalana ny tanany izy atahorana daholo biby fiompinay tompoko dia raha zao toeran'izao dia tsy hisy tonony zavatra hinanany ary ny tany sy ny fambolena dia ho tototry ny atsanga daholo ka dia malahelo zay tompoko ka mitaraina eo anaty anareo manam-pahefana ambaratonga ambony indrindra ka mba tsinjovo mivoaka madinika tompoko. Raha be manatoy ary zany anarako sy olo tena n'le tompo-pasana zany zahako zay mijory ataona zany. Izay zany dia nisy fotoana ny antsony meran'ny maherezanay zany fokon'olona Ambokely sy ny fokon'olona solotena ny tompo-pasana atao amin'ny Marianne zany. Dia zay zany solotena ny tompo-pasana mihitsy. Za zany tamin'izay fotoana izay ary nanatrika teo mihitsy zany ny sinoa zany tamin'izay fotoana izay. Izy moa zany misy mpandika teny fa tsy mahay teny gasy dia misy mpandika teny dia merana mahereza mihitsy zany tafaraka anay teo. Dia za moa zany sa manontany mihitsy ary antanina mihitsy. Nantaniko tamin'ny kamera tamin'izay zany dia hoy zako fanontaniana hoe ahoana hoa ty zavatra ty efa tena ara-panjakana ve ty sa ahoana mipelaka ty kamera.
dia teo izy moa mbola ohatrany salasala tsy namevaly teny marina izy tamin'izay fa io izy efa mandeha ny programanay amin'io dia fanontaniana faharoa napetraka misy idirany fokontany Marianina ve ty sa tsisy idirana io izy mera hoe tsisy idiranareo Marianina mihitsy fa anay Ambokely dia nefa akehitriny zany rehefa tena nidinina le zava-misy any an'le faritra Marianina nitrangana ty zavatra ty za zany solo tena ny tompom-pasana zany anisan'ny tena nandeha mihitsy zay satria mikarakara ny taratasy hoe andao jerena ny taratasy mombamomba andreo fasandreo sy ny tanitsika amin'ny rehetrarehetra io dia rehefa nandeha zany zay dia aizany tsy maizany avaratra zalafa tsy asiny zareo resaka mihitsy ty zavatra ty dia nandeha zany efa intela isa inefatra nandeha nandady rariny satria mba mitady marimaritra resany hoe aiza mba ifampandiniana andro zareo sinoa zany nandeha zany zay tao malaza rehefa nandeha tao malaza zany zay dia tsy eo amin'ny vavahady teo moa dia nisy garde-corps mihitsy tamin'izay dia ozy izy zareo teo hoe androany ozy izy mbola tombovoany zareo dia misy fivoriana tombovoany zareo any ampita tafika fa mbola tsy eto izy androany fa manaraka nareo miverina nandalo zay manaraka rehefa tonga teo zany zay dia ozy indray zareo hoe andany nareo makary Ambomamory fa any Borao tonga tany Ambomamory zany ozy indray le tany hoe andany nareo makany apita tafika any fa any tompon'andraikitra voalohany anio mineny ny adresy hoe misy Etso no tompon'andraikitra anio dia niandro teo amin'ny vavahady teo zay nisy efada zay eo eta izao zay efada zany niandro teo amin'ny vavahady teo rehefa niandro teo zay niandro tamin'ny fito iny tonga teo amin'ny fito amin'ny valo amin'ny sivy amin'ny folo rehefa tonga teo zany zay dia tonga izy tonga maro ny misy Etso ozy izy le sécurité teo le sécurité tsotra indray zany ozy izy hoe iny misy Etso izy fa andao nareo entiko miresaka aminy dia zay ko moa tsy nanapoa araky ny hoe ataony efampatsotra ihany dia lasa izany tonga dia nanaraka le sécurité avao rina izy vao avy niala tomobile fa vao tafiditra teo zay roka alika fotony ale inona nidirana ty ale tena sady nisy opa ihany tena nanompo izy tamin'izay dia zay zany tena ohatrany hoe rehefa tena dinina zany tsy afaka iresaka amin'ny madinika ohatranay mihitsy zany le misy Etso zany fa tena malahelo mihitsy ka zao io fasana io tsy zay manko nitsaingam-pa hoe anaovanay razomany izy io fasana io tsy sefitra fa ahoana ny tokony anaovana an'io ny taninay tototra ary za koa manana tany eo fa tena raha makany tsika mpanao gazety sy tsika vahoaka tonga dia efa aloalika ny revo ahoana ny tokony marimaritra resana an'izany nefa tena tsisy dinika tsisy hery tena hoe fanambanimbanina hoe rehefa mba mivoatra ve ny olona dia atao an'izany tsy ekenay kosa zany raha ohatra ka zany ny zava-misy raha tototry ny atsanga daholo ny fambolena sy indrindra famivary zany dikan'izay zany tsy afaka amokarana tsony zany io tany io amin'ity taona ity na amin'ny taona ho avy ny vary efa miteraka zany zao efa tsy atenaina mihitsy raha ny ao ambany eo zany ny lalana parapatonga aty zany miafina mpitondra ny vahoaka mitondra vokatra amin'ny sarety satria bana ny reto tomobile be andry sinoa reto le lalana zany amin'izao ny fotaka mandrevo zany hoe ny lalana zay efa nandanin'ny fokon'olona andro sy fotoana mihitsy zany hoe zany raha mandany andro sy fotoana ny olona efa mandany vary roa kapoaka telo kapoaka dimy kapoaka raha ndray andro nefa sombaina ao amin'ny alalan'ireny tomobile be sy an'ireny engin be dia be reny dikan'izany zany dia zao hoe mahatsiaro marary reo vahoaka ireo ary ireo zany dia mitaraina efa nanao tatitra efa nanao anataty aminay dia zay ireo zany mahatonga an'ireo ikomy ary tsy anaiky mihitsy amin'ity fahasimban'ny tontolo iainana sy ny hatramin'ny fahasandrazana raha reto ireo ambony reo zany efa raha antsika mahita hoe ho apoaka sy ho azera koa zany reo satria tafiditra ao anatin'le plan andro zalahy reo zany hoe amin'le plan le saritany zany satria zany aty dia akisa mampisaraka commune roa ty toerana misy ity commune Mahereza Andrefana dia commune Fiadanana ato ka na ny tompona ndraikitra lelehiben'ny le maire raha zany zao tsy hitanay hoe aiza na aiza reo na ny chef fokotany amin'ity Marianina ity tsy hitanay aiza na aiza chef fokotany Morarano ihany hitanay ao misy vice président miaraka amin'ireo dikan'izay zany efa tsy mazava na le fitsipidalaoara zany hatramin'izao fa tsisy fampimanana natao tamin'ny reo fokon'olona reo ny fanamboarana ny lalana na ny fitrandrahana tamin'ity na dia nanofa tany ary zany reo olona reo sinoa reo ny zavatra mampalahelo zany dia zao ny takiny reto vao takina ety zany dia zao hoe tokony fampirarana sinoa tokony fampirarana ny tompon'andraikitra na maire ary satria sisy fampirarana mihitsy zany hatreto nanaovana tsoizay fotsiny reo olona reo nanaovana forcine fotsiny zany nidirana teto
nanaovana anio ara zara fa tetezana dia asiana rambole asiana tany ray tsisy an'izany mbola tsisy an'izany mihitsy sika e manamboatra afaka 2 andro 3 andro potika indray le tetezana mijaly a na ny vokatra miakatra raha atao bisikileta ny taterana ny vokatra miakatra ty zao a fa na ny tomobile taterana ny vokatra miakatra mivezivezy zany dia simba ny lalana am'izao nefa isa-taona na fahavaratra be raha dia mivoaka foana ny vokatra ty aminay aty zany a isa-taona dikan'izay zany dia fa hoe manimba an'le fiveloman'le vahoaka anay aty mihitsy zany a ty fisiny ty fitrandrahany eto ty manimba ny fiainanay vahoaka mihitsy zany izy ty a dia mangataka amin'ny mpitondra fanjakana tompoko mangataka manisy mihitsy zany zay tena manisy tsindro-pe mafy mihitsy hoe aiza midina jerevo akaiky ty zavatra ty a fa tena mijaly le vahoaka saotra tompoko andrasana ny feo avy amin'ny tompona andraikitra sy ny mpitondra ianty efa ny fitarainandreo toy